sotrao feno iana watumpwani feno yami usotrawa tumpo feno yam fanateanao milanao familanao misy atrany ao tsy niosotrao feno ianao atompoany miandrandranao zay fanay masino ameno ny fonay ka miandranao zay hitarikana atsanao atao izay tsinao mamelobelona ny fanaikanao mameno aminy osotrao Jesosy mameno fanateanao milanao familanao misy atrany ao sy niosotrao feno ianao atompoany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray tratrin'ity anio zoma ty zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy zay efa tafiditra atao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao. Mino aho fa faly koa nareo tahaka dia tena hoe faly tafaraka aminareo indray ao anatin'ity fandarana ity araka an'izay efa nampanantenaina efa fotoanan'ny fanomezana dia hoe anao vavaka tsika androany vavaka fanafana amin'ny fandehjany fahavalo satria zay foana ny loha hevitra tsika zay misesisesy tato ato hoe vavaka fanafana amin'ny fandehjany fahavalo amin'ny fandehjan'ilay ratsy dia hoe ireo karazana vavaka fanafana amin'ny fandehjany ratsy noho ny tsy fitandremana sy ny fahotana hojerevantsika tsirairay ilay zavatra zay antony mahatonga ny fandehjany fahavalo araka ny hoe fampianarantsika tamin'ny farany hoe fa maninona tsika mila vavaka fanafana inona daholo ny antony dia idirantsika lalina tsirairay reny hatonga antsika tena hoe isy fanafana hatrany amin'ny atsipiriany hatrany amin'ny fotony mihitsy mba tena voninahitran'Andriamanitra miangavy zay efa tafiditra dia tena hoe mba hizara hanaparitaka satria za tsy afaka manaparitaka fa io telefona anankiray ihany no miasa eo dia iangaviantsika mba hoe hizara sy hanaparitaka zao amin'ireo namana izay efa mandatra ny namana efa mahazatra mpanaraka ny fandaharana angaviako tena hoe hizara an'izany tsika mba ahafahantsika miara-miombom-bavaka satria tadidi fotsy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy roa na telo mivony amin'ny anarako dia voany dia mainka raha maromaro tsika dia tena ho tsapantsika ny herin'Andriamanitra miasa na dia ataoko hoe en ligne ary na dia ataoko hoe misy elalela tany lavitra be fa ny Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra mandria Andriamanitra ny akaiky dia Andriamanitra ny lavitra dia afaka miasa izy fa ny tena zava-dehibe dia hoe za sy anao tena hoe miray fo miray saina ao anatin'izao fandarana izao tena hoe hiditra ao anatina vavaka matanjakantsika mba hitondra fanafana ho an'ny tena sy ny aina ary ny fanahintsika mandra-piandry azafady mandra-piandry ndio namantsika dia manasanao tena hoe hizara anaparitaka
nanaparitaka mialohan'ny tena nyboatsika dia ary vavakantsika hitondra fandarana rehefa avy eo zay no ela fa andaotsika hivavaka satria ny fotoana mandroso dia mandroso efa alina dia alina araka ny lazaiko dia za koa tena olona be raharaha be atao be dia tsy maintsy efa alina be ohatr'izao vao afaka manomboka amin'ny fandaharana nefa ny somary manahirana aminay aty Madagasikara zany dia niresaka rano dia somary voelingelina be foana ny torimaso dia somary misy ny fareradrirana kely fa saorana ny tompo mampatanjaka sy mampahera mbola afatsika manana fotoana ihany aloha hatreto hifampizarana sy hiara hifampitondram-bavaka eto andao aloha tsika hitondra ny fotsika eo anaty an'Andriamanitra andao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana andao tsika hitondram-bavaka ny amin'ny fotoana sy ny fitarian'ny fanamasina mba tena hoe Andriamanitra ny asa fiaina eto androany tena hitondra fanafana marina tokoa ho antsika tsirairay avy izay manaraka n'izao fandarana izao ity fotoam-bavaka androany ity mba tena hoe mba ny fitarian'ny fanamasina ny zavatra rehetra dia tena hoe tsisy takona izay tsy ho hita fa hiariary hianjanja avokoa ny zavatra rehetra mba tena ho afaka tanteraka tsika satria ny zanaka no manafaka atsika hivavaka avy hatranytsika raha eo misaotra anao indray zay nidera sy mankalaza tompo manome voninahitra anao ianao ilay Andriamanitra lehibe ianao ilay Andriamanitra masina indrindra ianao Jehova ho no asandratra indray eto amin'ity toerana ity naiza naiza toerana misy ny tsirairay avy dia oka ianao ny sandratra fa ianao no Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ary ianao manapaka amin'ny zavatra rehetra misandratra indray ny anaranao masina Jehova tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao satria raha miara mivory eto izay tompo dia hifanaiky fa hiantso ny anaranao dia ny fanatrianao no ilainay dia androany tompo raiso indray toeranao naiza naiza misy ny tsirairay avy aoka tena tsapa ny fanatrianao atsapa ny herinao indray mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra loto mamindrafo Jesosy ny amin'ny tsy fahamasinana ny amin'ny fitondran-tena ny amin'ireo loto ninina ireo karazana hevitra rehetra mampisaraka ny aminao esory zany androany ongody zany androany fa aoka Jesosy tena ho tsapanay ny herisosotro fanamasinao hiasa tsy anatinay indray hitarika anay ao anatin'ny vavaka araka ny fanahy sy ny famarinana dia ilay ankasitranao indrindra atonga anay tena hoe atsapa fanatrianao androany atonga anay tena hoe andray fanafana aminao indray androany mba atonga anay tsy ho lalilany fotoana foana Jesosy raha hiditra ao anatin'izao fotoana izao dia aoka ny herisosotro fanamasinao ny hitarika anay aoka ny ranao Jesosy andrakotra anay isa-tokantrano na any toeram-piasana na any an-dalana naiza naiza anarahany olona n'izao fandarana izao dia aoka ny rahanao andrakotra azy aoka ny ranao amotika sy andravana ireo karazana onde negativa rehetrarehetra ireo karazana réseau satanika rehetrarehetra ireo karazana sarina rehetra ireo karazana couverture mistika rehetra ongoty esory levony amin'ny afinao zany androany fa ianao Jesosy miasa eto androany voninahitra ao mirapiratra eto androany satria fantatro fa rehefa miasa ianao dia tsisy mahasakan'izany misandrata indray ianao Jehova tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy misandrata indray ianao felony herinao indray ny tsirairay avy rakofy amin'ny ranao ny fitaovana rakofy amin'ny ranao ny connexion rakofy amin'ny ranao folo saina fananay tsirairay avy afanay tena hoe miray fo miraisana eto anatrianao mifampitondram-bavaka eto satria zay ny tianao Jesosy hoe mifampivavaka mbo sitrana ianareo dia androany araka ny tenao dia hifampivavaka eto zay androany dia aoka ny fanamasinao nitarika anay aoka ianao fanamasina no ampianatra anay aoka ianao fanamasina no anamasina an'izao fivoriana izao mba tsisy aroaroaparatsiny izao fa tena ho amasinina dia ho ankasitrana ao anatrianao dia misandrata indray ianao Jehova tompo maro amin'ny tsena ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen 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 araka ny teneniko teo dia hiditra ao anatin'ny vavakantsika araka ny fotoana ny fanomezana ho zarazaraintsika ny karazana vavaka izay ataontsika maromaro ireo antony araka ny jerevantsika tamin'ny farany hoe fa maninona tsika mila vavaka fanafana
nampianatra koa hoe tsy évident mihitsy zany hoe amin'ny maha olombelona de mieritreritra hoe azo antoka ianao de marina foana ianao de vitanao tsara daholo ny sitrapon'Andriamanitra fa maha olombelona atsika de misy fahalemena ary reny fahalementsika reny fahadisoantsika reny ny kitotoso tandrevaka ataontsika reny karazana adalàna miopampana fahotana mahafaty ataontsika reny manokatra lalana amin'ny fahavalo amin'ny fiainantsika de reny no mahatonga ny blocage mahatonga ny fampitena faravana fahafatesana eo amin'ny fiainantsika de androany tsika de anao vavaka tsika mahakasika an'izay fa somary mivoatra kokoa amin'ny vavaka manoloana tsy fitandremana ny kitoto sy ny fahotana zay nojerevantsika androany amin'ny fotoana manaraka atsika de anao vavaka fanafana manoloana an'ireo karazana fototra ratsy rehetra zay eo amin'ny fiainantsika ireo karazana alliance rehetra ireo karazana pacte rehetra zay nisy teo amin'ny fiainantsika avy any amin'ny ray aman-drenitsika avy any amin'ny razambentsika avy amin'ireo olona manodidina antsika zay nojerevantsika ao anatiny fandarana amin'ny fotoana manaraka fandroantsika de hiditra ao anatin'ity vavaka ty mbola manasana ao hatrany izara arak'izay azo atao ny fandaharana satria mino fa tena hoe be da be ny olona te anaraka ny fandaharana be da be ny olona voageja ao anatin'ny aretina be da be ny olona tena hoe miaina ao anatina fangirifirina sy fahavelezan-kevitra fa za tena miteny ianao tena tiany Jesosy ianao tena tiany Jesosy tsika ary tena mitomany Jesosy tsika ao anatina fahoriana eo tadidinareo tsara tamin'ny fotoanan'ny Marta sy Maria rehefa maty Lazarosy de nitomany koa Jesosy tadidio ry havana fa tsy sitrapon'Andriamanitra za mihitsy ny ampalahelo nampahoro ny zanak'olombelona mety blokeza senao mety ao anatin'ny antsika mety tafalatsaka ao anatin'ny lalina mety ao anatin'ny fangirifirina ny aretina ianao amin'izao fotoana zao manaraka n'ity fandarana ity fandroany teny ianao fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany io tsy sitrapon'Andriamanitra io fa avy amin'ilay ratsy io zay nahazo alala nahazo irika niditra teo amin'ny fiainantsika androany tena manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy andaotsika tena hiverina amin'Andriamanitra satria ozy izy ny teny ao amin'ny Amosa 5 hoe izy no mamiravira de izy koa ny manasitrana mbola vitan'Andriamanitra manangana fiainanao mbola vitan'Andriamanitra ny manangana ninina rava-potika teo amin'ny fiainanao mbola vitan'Andriamanitra mamerina ny rariny rehetra tokony ho azy manao fa mila tena miverina amin'Andriamanitra tsika mila tena mitsotro tsika de mahazo famindrampo mila tena manana fo mangetaheta tena repentance sincère zay tadiavin'Andriamanitra Andriamanitra ne tsy anameloko atsika zany raha voatsika mifona manaiky heloka de tena mamela Andriamanitra ary tsy mitahiry fatezerana tsy mitanisa heloka fa hoe ekeo ny helokao ry Israely ekeo ny helokao ry Israely impirimpiry Jehova miteny an'izany ary mamerimerina an'izany teny zany de androany tena hoe manentana atsika andaotsika tena hitondra fotsika eo anatin'Andriamanitra andaotsika hitondra ninina ireo karazana loto ireo karazana zatra mampetipetina amin'ny fotsika sety raha misy varavarana anankiray tena fanifahavalo ny fanaratsy miditra sy manjaka eo amin'ny fiainantsika de ny toe-potsika indrindra zay no ela fa manomboka ondreo ny lohanao amin'izao fotoana zao raha tsy hitanao zay tenenina de manasanao anaraka zay zavatra teneniko aty satria ny atao hoe mivavaka de tsy mihaino vavaka fa ianao mihitsy no miteny ary miteny mamoaka feo tsara eny sofinao tsara ny teny avoaka ny vavanao fa vetivety ny fanafananao anatin'izay tsy vavaka ny anatin'ny saina sy ny eritreritra fa vavaka tena miantso tahaka ny olona tena miteny mafy miantso vonjeo de mila tena endritra tsara tsika rehefa mivavaka mila tena mifantoka tsara fo mampanatsika afatsika tena atsapa ny fanatrian'Andriamanitra zay no ela fa mangataka anao amin'izao fotoana zao andaotsika nomboka hitondra fotsika eo anatrian'Andriamanitra inona kay zavatra tena tsy zakanao inona kay zavatra tena mampalahelo anao mety misy zavatra tena mafy niatra teo amin'ny fiainanao ohatra anazy misy fotoana tena matsiaro mihitsy ny hoe matsiaro ohatrany hoe irery matsiaro ohatrany hoe miady rery ary tena misy fotoana tena matsapa hoe tsisy nizaniza ny tenaiko afa-tsy ny za ihany sy ny Andriamanitra fa tsy afaka manantena olona indrindray ohatrany maratra ny fonao za miteny anao
ninona mety zavatra manavesatra anao androany tsaro fatiany Jesosy ianao mila miala amin'ny toerana zay andiny fahavalonao io ianao mety anisan'ny olona sarotra mamela heloka ianao mety anisan'ny olona sarotra manadino lasa ianao androany eto amin'ny Jesosy mifonao androany tena sokafo mihitsy vavanao dia teneno za Jesosy mifona aminao androany ny amin'ireo vesatra sy loto rehetra atao anatin'ny foko reo alahelo rehetra vokatry ny zavatra nisy nitranga teo amin'ny fiainako raha tsy saronao zany dia tena ivereny mihitsy inona le alahelo inona le tena tsy zakanao tena tanysaho amin'ny Jesosy zany androany ny momba ny zavatra ohatr'izao Jesosy ny zavatra nataondrahalina ny zavatra ohatr'izao nampanena eteo anatrehany Jesosy zany androany riavana tena mitaona aminao amin'ny anaran'i Jesosy aza velanao izy tsy voaloha androany aoka tena mila fanafana ianao androany aoka tena tsy aro angetaheta ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy manentana anao androany ifonay izay rehetra mapetipetina anao any anatin'ny fonao any mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana alahelo miafina rehetra ny amin'ireo fahatezerana miafina rehetra vokatry ny zavatra nisy nitranga teo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy mety nandratra ny fonay mety nanakivy anay mety nasorena natezitra anay mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana dona sy fanilikiliana rehetra reo fankalana rehetra zay niainanay nahatonga anay nanana ratrapo nahatonga anay mety nanana loloposotro mahatonga anay mety tea malifatolona mihitsy ny arany indraindray mamindrafo Jesosy mamindrafo aminay ianao mamindrafo tompo ny amin'izay rehetra no teneniny vavanay ny amin'ny fomba rehetra zay ampiasainay ny vavanay amasino ny vavanay androany Jesosy esoro ny loto rehetra zay mandoto ny vavanay mamindrafo ianao ny amin'ireo karazana zavatra rehetra zay nijereny masonay zay nenosofinay mapetipetina ny fanahinay mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo karazana loto rehetra ny amin'ireo karazana eritreritra maty fisainana maloto eritreretiny sainay any anatin'ny eritreritra ihany ireo saina malaky mamorona sain-dratsy araka ny teninao zay tena halanao mamindrafo Jesosy mamindrafo satria indraindray zay tsy mahafantatra ny marina akory malaky manendrikendrika tsy mahafantatra ny marina akory malaky mitsaratsara malaky mankahara mamindrafo noho ny amin'ny lotom-po Jesosy mahatonga anay manana an'izany fomba fanao zay tsy araka ny sitraponao rehetra zany androany mangataka ny famindramponao esoro ny elokay rehetra esoro ny tsy fahamarinana rehetra noho ny amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany mamindrafo ny amin'ny tempo rehetra zay feno fiavinavonana ny amin'ny firehareana ny amin'ny fizahozahoana mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra nanaovanay tsinitsinina ny hafa reo olona zay manana alahelo aminay mamindrafo aminay ianao androany mamindrafo tompo ny amin'izay rehetra mety tsy fantatra ihany koa any ambadimbadika any nefa manameloka anay afao zay androany esoro reny androany amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany dia androany zay Jesosy miara-mifona eto anatrehanao koa ny amin'ny fitondran-tena anay zay tsy miafina aminao Jesosy misy aminay ireo dia miaina ao anatin'ny lainga tanteraka tsy afaka mandeha amin'ny famarinana intsony ary dia voafatotry ny lainga tsy afaka mivoaka ny trano akory ary famelatr' olona noho ny amin'ny lainga noho ny amin'ny fitaka noho fisolokiny vokatry ny tsy fahonoana tena vokatry ny fitiavan-tena na tsy fantatry vokatry ny fandroany Jesosy mamindrafo aminay satria reny dia anisany mamatotra olona maro misy olona dia tena mandositra tsy manana fitsarana intsony satria dia tena mirora ao anatin'ny tahotra ny enatr'olona ny fahafambaraka vokatry ny lainga vokatry ny fitondran-tena maloto androany Jesosy mamindrafo aminay ianao mamindrafo Jesosy ny amin'ireo adalàna sy vavetana rehetra zay nataony tsirairay avy manaraka an'izao fandarana izao mamindrafo aminay tsirairay avy ianao Jesosy ny amin'ireo karazana favetana ny amin'ireo karazana firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana fomba mampanao rehetra mamofady tena hoe tsy araka ny sitraponao ny amin'ireny fanalan'ny zaza reny ny amin'ireny favetana ao anaty firaisana ranofo ireo karazana formana depravation rehetra Jesosy hitanao reny tsisy afina aminao reny mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao mety misy fotoana efa olona tena hoe vita mariazy dia mieritreritra izy hoe zay mahafinaritra zay no hoe maharaka izy amin'izany kanefa tompo
tena hoe fa vetavetana eo anaty anao reo fomba mampanao maro samihafa ifonana eto anaty anao reny ifonana eto anaty anao reny Jesosy satria reny mahatonga anay tsy ho masina ny vavanay ampiasainay amin'ny zavatra hafa nefa sady hiteny anao nefa ny vavanay dia manana fahefana ianao manome hery sy fahefananay ny amin'ny vavanay ka miteny hoe na inona fehezinay tsy ambony tany dia fehezinao any an-danitra nefa ny vavanay dia lotonay ao anatin'ireny firaisana ara-nofo reny ny vavanay dia lotonay amin'ny fitenitenenana foana amin'ny fanaovana zavatra tsy araka ny sitraponao mamindrafo androany Andriamanitra mamindrafo ianao ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra mamindrafo ianao ny amin'ny tsy rariny rehetra mamindrafo ianao ny amin'ny fitiavatena rehetra ninina ireo olona zay nanantena zavatra taminay Jesosy mety diso fanantenana izy mety nalahelo izy ifonana eto anaty anao tompo niza olona manana lelo aminay androany aoka nydranao anadio an'ireny aoka nydranao amafa an'ireny aoka nydranao amotika sy andravandreo fiampangana rehetra Jesosy androany tsy afahafavaly miampanganay amin'ny alalan'ireo zavatra zay mety hoe tokony nataonay fa tsy vitanay ny amin'ireo lasanay rehetra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay izany satria ozy izy ianao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao reo noho izany amin'ny anaranao Jesosy esory daholo ireo fiampangan'ny olona rehetra vokatry ny alahelo vokatry ny fahatezerana vokatry ny fahadisom-panantenana avy amin'ny zavatra zay mahakasika anay na nataonay na tokony hoe nataonay fa tsy nataonay mamindrafo Jesosy androany mamindrafo ianao ny amin'ireo karazana fanimpody sampy rehetra zay nandraisanay anjara zay nataonay nankolaka na mivantana be da be Jesosy ny malagasy ny olona misy kristianina efa manana andraikitra ambony eo anivon'ny fiangonana mbola tafiditra ao anatin'ireny atao hoe culte des ancêtres reny manompo razana manompo faty manao famadiana hitanao reny Jesosy tena hoe manazinanao reny tena hoe manao tsinitsinanao reny ary be da be ny olona voafandrika ao anatin'ireny tena tsy vitsy Jesosy rehefa avy manatrika an'ireny tratran'ny aretina tratran'ny loza tratran'ny fahafatesana satria ringana ny olona no tsy fampiny fahalalana ringana koa ny olona rehefa tsy te hiaino anao mamindrafo aminay ianao mamindrafo ny amin'ireo karazana fitiavam-bola tafahoatra mamindrafo Jesosy satria be da be ny olona ao anatin'ny fahoriana izy tsy mananasy izy mangataka izy mitanao mafy aminao nefa rehefa voata izy Jesosy rehefa mbola kelikely ny vola sy ny karama miditra aminy mafoy tsara ny ampafolony izy fa rehefa tafakatra ambonimbony kokoa izy dia lasa manahirana azy ny mandony ampafolony lasa miodikodina izy isaky ny amindony ampafolony hitanao reny Jesosy mamindrafo aminay ianao androany mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao na fanifavalona matotra anay satria dia be da be ny vahoaka amin'izao fotoana izao be da be ny olona mahatsiaro hoe voafatotra mahatsiaro hoe bloqué mahatsiaro ohatra hoe tsy mahatsapa ny fanatrehanao intsony tsy mahita ny tavanao intsony fa tena hoe varahana ny lanitra androany Andriamanitra ho fantatro fa Andriamanitra tsy miova omaly seniora mandrakizay ianao tena tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina ianao fa ny angatako Jesosy aoka ny famindramponao androany ameno anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny famindramponao amin'ny tsirairay avy androany nininareo vesatra Jesosy nininareo karazana kitoto sy akamona rehetra mamindrafo aminay tsirairay avy ianao mamindrafo Andriamanitra ny amin'ny tsy fahalalana rehetra satria be da be ny zavatra tsy fantatray mety mamandrika anay ny amin'ireo tandrevaka rehetra ny amin'ireo karazana kitoto rehetra zay nataonay Jesosy mamindrafo aminay ao ny tratran'ny fiemorana Jesosy tratran'ny fangatsiatsiahana satria rehefa tao anatin'ny ady dia nalalanao fa rehefa sitrana rehefa regle ny problème dia lasa varim-bariana indray rehefa milamindamina ny fiainana dia lasa varim-bariana indray so Jesosy fa misy fahoriana satria ianao mihitsy miteny hoe ny fahoriana no entinao manokatra ny sofinay entinao anaovana lakilosy fainana fanairana dia androany Andriamanitra mamindrafo aminay mamindrafo raha izany ny antony mahatonga nyty olona ty ho bloqué raha izany ny antony mahatonga nyty olona ty tena tsy afa-mihetsika intsony amin'izao fotoana
zao satria tratra ny fiemorana izy araka ny teninao za koa dia tsy manameloka anao mandehala efa voavonjy ianao dia mandehala ary aza manota intsony nefa rehefa miverina nanota indray zay rehefa nangatsitsiaka zay rehefa niemotro zay dia le ratsy noho ny teo nahazo anay araka ny teninao amin'ny jaona toko fadimy mamindrafo aminay Andriamanitra mamindrafo amin'le naranao Jesosy androany afao zay naiza Jesosy longony enjerany tsirairay avy naiza toerana matora fahavalonay anay amin'izao fotoana zao aoka famindramponao tompo amangy anay androany amonto anay androany ikasika anay androany amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany mamindrafo Jesosy ny amin'ireo olona rehetra zay manodidina anay ny amin'ireo teny ratsy teniteny foana zay ataon'ny olona manodidina anay ndraindray Jesosy zay dia variny firifiry ny olona potika noho ny olona manodidina azy ary rano marina dia tsisy olona afaka anao zavatra ninina aminay raha tsy amin'ny alalan'ny olona tena akaiky anay reo amin'ny tontolo ara-panahy mamindrafo Jesosy satria ringana tokoa ny olona no tsy fampifahalalana mamindrafo Andriamanitra ny amin'ireo olona rehetra zay eritreretinay mety hoe namanay akaiky ny fonay nefa kay mamitaka manao zavatra fafaminay ny ambadika mamindrafo Jesosy ny amin'ny fomba rehetra nananan'ireny olona reny hirika ifampitakosina hiditra hatratia atokantranonay hitsofoka ny anatin'ireny toilette salle de bain reny Jesosy zay tsy mahalala fa mandeha amin'ny fahatsorana firifiriny zanakao potika amin'izany Andriamanitra noho ny tsy fahalalana mamindrafo ianao mety misy singam-bolo nireny olona reny efa lasa mety misy zavatra mombanay tany amin'ny toilette mahatonga amin'ny fiainanay connecté any amin'ny monde des ténèbres vokatra ireny zavatra ireny mamindrafo Jesosy ny amin'ny tsy fitandremana rehetra fonanay tao anaty anao reny ndraindray zay Jesosy dia ohatranay variny efa fantatra fa olona amin'ny namana be varilena amin'ny fahavalonay fa dia mbola iankina amin'ny fona ihany kanefa ny olona zay mpinamana be amin'ny fahavalonay tsy ho namanay mandrakizay zany fa variny zay mandeha amin'ny fahatsorana zay manamaivana ny zava-misy nefa ny olona ny fahavalonay mahafantatra tsara n'izay tokony atao mahafantatra tsara ny stratégie zany mahatonga ny olona potika Jesosy zany mahatonga fiainan'ny olona voahidy misy an'ireo karazana olona zay tafatsofoka ny anatin'ny fiainanay maka information mombanay androany Jesosy ny fonanay tao anaty anao reny ka ninina Jesosy ireo karazana information momba fiainanay na alaindreny olona reny mety ny anarany zany mety ny daty naterahana zany mety singam-bolo mety ilaka-o mety avy amin'ireny semence avy any amin'ireny trano fivoahana reny na tsironainy zany na ny fivalanana zany na fivalanandrano mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo aminay ianao bedaben'ny olona voafandrika ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fanaitainana mafy voafandriky ny fahavalo ao anatin'ireny mamindrafo Jesosy ny amin'ireo akanjonay ny amin'ireo fitafianay misy taona hitan'ny mpo zay dia mameny akanjonay omena olona mame kiraro no omena olona misy olona tena misisika mangataka hoe tena tiako ty tena mahafinaritra omeo aho nefa akanjo tsy mbola ny sasakory mbola misy mifofonay anay sy ny tsembokay manaraka an'iny any mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy fa be da be ny olona tratran'ny aretina tsy azo tranona ao anatin'izany za ry havana efa nahita ka ohatran'izany akanjo amin'ny alalan'ny akanjo amin'ny alalan'ny akanjo mia fa tonga dia boka ohatra amin'ny bibilava ny hoditra amin'ilay olona rehetrarehetra ray manontolo
vokatry ny asa famisafiana ndraindray tsika tsy mahafantatra mody miansista le olona mangataka zavatra aminao zany izy fotoana nanao an'izany olona anankiray de hoe tena mba omeo poketra any aminao aho mba omeo poketra le poketranao le kelikely ana reny zay tsy ilainao mba omeo aho entiko de efa saika amey mihitsiny a de ohatra ny variana foana de ohatra ny de andraso aho vao ikaroka fa andraso jerevako de miinsista be fa tamin'ny fotoana ray nisy namany koa ary reo samy olona tsy milamina de nangataka koa tonga de niteny tamiko mihitsy mifanamasina hoe tandreo fa mitovy ny zavatra angatandreo fa ry olona ry zay tena fahavalonao fototry reo ary mpinamana be am'ireo rio maniraka andry zareo zany mahafinaritra rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra isika rehefa tena connecté amin'ny lanitra isika tsy azo ny fahavalo fandriany zany zasenao ary tena isaorako ny tompo zany fa tamin'ny androny tsy fahalalana de za koa de anisan'ny olona tratra efa nitantaraiko teto ty sinoa anankiray mpiara-miasa taminay tany amin'ny zone franche sinoa avy any Hong Kong izy tena avy any vao tonga mihitsy izy fa tsy hoe mbola mipetraka teto de rehefa miaraka ohatra reny zay de sendra nisy hitany de hitany tanako de gaga be izy aozy izy ny tananao jereko de faly be izy de natsony daholo le sinoa namany jerevo ny tanany Joseline jerevo ny tanany Joseline de enao tsy malala fa mianana fotsiny de jereny fa taty aoriana am'izao fotoana zao a voaingana nanomboka nafantatra tsy hoe voainga fa lasa confirmé daholo le izy voaingana satria nanomboka mbola nisy impact ny zavatra nataon'ny olona io tamiko hatramin'ity taona ty mbola tamin'ity taona ty mbola nisy misy olona mandray ny tananao misy olona mijery ny tananao tsy hoe mandeha manatona an'le olona mijery tanana reny any akory ianao vao misy mijery ny tananao fa misy olona mahafantatra ny fiainana ray manontolo amin'ny alalan'ny tananao hita ny tanana ty de tahaka ny saritany ny fiainatsika ty amin'ny alalan'ity tanatsika ty ny olona de afaka mamaky ny fiainatsika ary amin'ny alalan'ny diatanana ny empreinte digitale atsika de afaka mangalatra ny destiny atsika ny olona misy fiainatsika ireo zany bloqué noho ny amin'ny tanana mila ifonatsika ao anatrehan'Andriamanitra zany mila ifonatsika ao anatrehan'Andriamanitra re satria tsika tsy mahalala fa ny fahavalo mahalala ary mahalala tsara ny tokony atao fa io olona io tena tantaraiko anareo ay izy tsy vitany hoe iny izy olona tsy mba miteny mihitsy izy ohatra ny jomoka be zay fa izy mahafantatra ny zavatra taona fa efa tany amin'ny firy-taona lasa zany tany amin'ny 2001 zany zavatra zany fa tamin'ity taona ty mbola nisy taona efa nitantaraiko teto za tamin'izay nanao dire fa ohatran'ireny ny zavatra narary be ohatrany avy noperena reny ny zavatra nongotana taty amin'ny tovam-pananako taty misy taona manofy an'ny olona io foana misy taona manofy ohatrany hoe vadiko izy ao anatin'ny anofy ay zany izy manambady any amin'ny tontolo ara-panany ay zany izy mitsiriritra na amin'ny renina de tsy miteny ary malala ny zavatra taona izy de ny afarany rehefa tao anatin'ny nofy anatsapa hoe tena vadiko zany ty olona ty tena nomboka nandroka azy manao divorce anao misaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny apitsony iny tsy fantatro fa ohatra mizatra narary zay tato amin'ny ray anko tato avy mivavaka olona marary ray be zay aloha za de veriko hoe zay le izy de hoe fa namamaly faty avy any angambana de zay efa délivrer le olona efa afaka mbola hito ary ny narary manomboka ohatrany tsy afaka hitsangana nanomboka ny vavaka na ny tany an' Jesosy de zay aseho io a Jesosy hoe inona ny antony ty fa iny le rangasinoa io maka ny titovako ty hoe rehefa tsy ho ana zany ianao de tsy hoako ty tovanao ty de miala ato aminao ty any anaty nanofy any anaty fahitana raha tsy nafantatra an'izay zany za de nidika zany ny afarako tsy maintsy noperena ny tovam-pananako ty aty amin'ny tontolo etamaso rehefa afaka kelikely satria nangalariny le izy zany nge mahatonga tsika io didina io
misy karazana vol d'organe ataon'ny fahavalo any amin'ny monde des ténèbres. Zany mahatonga ny ten'Andriamanitra ry havana amin'ny teny hoe arakaraka ny hitahinany ara-pananao ny hitahinany ara-nofinao. Tena zava-dalina ny tontolo ara-panahy fa tsy vitan'ny sangisangy. Ary zany mahatonga anahy miteny anao hoe tena ilayntsika mivavaka fanafana manoloana ny fandrika ny fahavalo. Tsy azo atao kilalao ny vavaka fanafana, tsy azo atao kilalao ny fiainam-panahy. Fa raha tsy zany dia tena miaritra ny mangirifiry tsy fidiny ianao, bloqué tavela eo fiainanao. Satria reny zavatra reny dia mitondra fangirifirina sy fampitena, mitondra fahatarana sy blocage eo amin'ny fiainanao. Zay ratsy tsy tiany ihany ny ameny anao. Mila tsy manaiky an'izany tsika, mila tsy manaiky an'izany tsika, mila mandany izany tsika. Manomboka ifinao ireo olona rehetra izay fantatrao fa mifanerasera taminao. Misy taona ireo mpamosavy ireo mandray tanana aminao izy dia mody tazominy elaela hafahafa izay ny tananao. Ifinay re, ifinay ireo karazana olona rehetra izay mifanerasera taminao, ireo karazana personne malveillante rehetra nandray ny tananao. Misy hevitra kolaka, misy hevitra ambadika politika amin'ilay ratsy. Ifinay ao anaty an'Andriamanitra reny androany. Ifinay ao anaty an'Andriamanitra koa. Na inona dalàna nataonao tamin'ny tananao. Ny tananao dia lotona, ny tananao dia mandeha any amin'ity karazan'olona manafosafo an'ity karazana olona rehetrarehetra ity. Nefa ny tanantsika dia misy hery fanamasin'Andriamanitra. Raha tsy zany Andriamanitra tsy niteny hoe ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Manana hery sy fahefana ny tanantsika. Fa raha lotontsika ny tanantsika dia miala ny hery, miala ny ositra. Dia zany mahatonga antsika resy. Nefa ny tanantsika tokony hitondra fitahiana, misy firoboroboana, misy fahavokarana. Zay kasihan'ny tanantsika dia misy fahavelomana. Fa rehefa voaloto ny tanantsika, rehefa voaota ny tanantsika, zay raisy ny tanantsika dia simba daholo. Za efa nahita ankizy ohatr'izany satria za mampiasa ankizy be da be. Fa misy karazana ankizy zay raisiny dia simba. Na io saosy, io legioma zavatra atao laoka io raha vao izy mandray an'io dia gaga ianao fa masiso. Manao mayonnaise izy dia mivadika. Dia tamin'izay nahitako hoe misy problème ho an'ny tananareo menadà reto. Andao nareo délivrer. Nasehon'ny tompo anahy, aiza reo efa natao an'ilay tetika reny. Tetehana teto ny tetehana teto. Tetehana ny tongotra. Tetehana amin'ny lelany, tetehana ny lamosina. Fa soa ihany fa rehefa amin'ny Jesosy tsisy an'izany tsy afaka izany. Tsisy an'izany tsy afaka izany rehefa amin'ny Jesosy. Manomboka ifinay amin'ny Jesosy. Ireo tsy fahamarinana rehetra nampiasaina ny tanana. Ireo karazana ny loto rehetra. Mamindrafo aminay Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo karazana ny loto rehetra indraindray satria variana izay Jesosy. Nefa sady mivavaka ihany. Zany mahatonga anay atake ny fahavalo. Aoka nydranao Jesosy anadio anay amin'izao fotoana izao. Aoka nydranao Jesosy hamotika sy handrava an'ireo karazana zavatra rehetra izay nafafafy ny fahavalo ny anatsina ihany. Mety misy aminay tratran-dreny atao hoe fanahana voakanina re dia lasa misy aretina mandehandeha ny anatin'ny kibo. Ohatra misy zavatra mandehandeha, misy zavatra manindrona, misy zavatra manaintaina tsy fantatra. Mamindrafo Jesosy noho tsy fahalalana satria izahay indraindray dia mety ohatra hoe zay zavatra nomen'olona ho anay ka tsy milamina ihany. Fa ny tsy fantatra hoe na mandeha tsotra any an-dalana ary izay ka ny masony reny mijery dia manozona anay dia efa tafiditra tsy anatinay reny. Ny tsy fantatra hoe raha ao anatina fofeny fahatezenana izay ny mihinan-kanina dia efa manokatra lalana izany. Mamindrafo Andriamanitra. Mamindrafo ny amin'ny tsy fahalalana rehetra, mamindrafo ny amin'ny kitoto sy ny tandrevaka rehetra. Aoka ndranao hanafaka anay amin'izao fotoana izao. Diovy amin'ny rahanao fisainanay.
ny amin'ny eritreritra ratsy ny amin'ny eritreritra maloto ireo zavatra napetrapetraka satana aty aparatoka anay ty miteléguide anay micontrôle anay à distance mi-influencer ny eritreritra anay midicter ny comportement sy ny décision anay mahatonga anay tsy tompony tenanay fa reo no mibaiko anay atonga anay hanohitra anao hiala amin'ny sitraponao androany jesosy piteo sy raha vao amin'ny rahanao reny esory reny androany reo karazana comportement autodestructeur rehetra mahatonga anay ho bloqué mahatonga anay ho tara mahatonga anay ho voageza mahatonga anay ho voafatotra mamindra fo jesosy ongoto reo karazana toe-po ratsy rehetra tsy araka ny sitraponao aty anatin'ny fonay ty reo karazana sampony fo rehetra jesosy mibana any anatin'ny fonay tsy afanay tena mitsianao mipriorize anao mipriorize ny asanao sy mifampandrosoana amin'ny fanjakanao fa varinany amin'ny rendrarendra varinany amin'ny fitahina zay nomenao varinany amin'ny asa mandrara ny amin'ny ankonana ny amin'ny zavatra ny amin'izao fiainana zao esory tsy anatin'ny fonay reny androany esory ny akamona esory ny vesatra rehetra esory ny kitoto sy ny tandrevaka rehetra jesosy satria reny dia karazana toetra mivoleny fahavalo eo amin'ny fiainanay afany mangeja anay afany mamatotra anay androany laviko amin'ny anaranao reny jesosy aoka ny dranao anajiony tsirairay avy androany aoka ny dranao anavao anay indray aoka ny dranao anapatapaka andreo fatotra rehetra amin'izao fotoana zao nataiza fomba namatorana anay na mitenanay na minenay na mifananay na mitongotra amantananay androany tonoko amin'ny anarany jesosy tapaka daholo mifatotra rehetra araka ny tenao jesosy hoe na ina vanay ty ambony tany de vanany andatra de tonoko fa mivady daholo mifatotra na chaîne na menoty na cadenas na tady na ina nentina namatorana anay rehetra de tonoko fa miva zany androany mivady daholo zany androany amin'ny anarany jesosy kristy avy Nazareta de mivady daholo miaraka amin'izay zay rehetra mahakasika anay na ny miara-panana ny miara-nofo amin'ny anarany jesosy ny angatanay zany mety misy amin'reto olona reto ane jesosy voafatotra satria nisy olona nanipy laklena nanipy cadena teo atokotany de tsy fahalalana de nitsipina andreny de nanomboka teo midy tanteraka ny fiainana fa androany tonoko miva zany satria anao le jesosy kristy le tompo fanala hidiny davida no entinay mamoa zany de mivoa zany de tsisy afaka mandrindrina tsony ianao Jehova ianao ny laza hoe ialo lalana anay ndravona amin'ny kitontona rehetra anoritoro ny divisy anapatapaka ny divisy anoritoro ny varavarana varana rehetra de androany tonoko miva daholo zany de misokatra ny lalana manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria anao le miteny hoe amoaka ny drakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina mangingina ho anay anao manomboka androany de amarino anay zany Jesosy androany nininareo karazana zavatra rehetra zay nafany fahavalina anidy anay nafiry ireo karazana dossier misavovona noforoan'ny satana sy ny mpanompiny any amin'ny banque de données any monde des ténèbres mety reny tsirinaina na fafafy any anatin'ny préservatif anatsipitsiperany tanàna reny ange zany Jesosy mety ireo karazana firaisana ranofo teny mandendeha rehetrarehetra teny ane zany amindra fo Jesosy esory daholo ireo karazana profy rehetra ireo karazana dossier rehetra zay nangony fahavalona matotra anay tsirairay avy reny ongoto zany androany tsy hoay zany androany irao ny anjelinao Jehova ny fanamasinao zay ratsatananao velona manala ny reny données rehetrarehetra reny karazana chef d'inculpation rehetrarehetra reny mamafa ny reny karazana loi sy décret rehetrarehetra zay ny foronina makasika any tsirairay avy reny fafao reny androany esory reny androany levony amin'ny afinao reny androany tsy afany fahavalo tsony mampiasa ny reny angejana anay ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany tonoko famirondana daholo nafiry ireo karazana lehilahy mahery sy vehivavy mahery miezaka miazona anay ao anatiny reny ireo zay olona tsy mitsatra miapanga anay manaratsy anay manenjika anay ny ambadimbadika any
na avy amin'ny fianakaviana io na amin'ny mpiara-miasa io na ny olona mpiray-tanàna io na ny avam-bady. Androany tonoko rava daholo, foana daholo reny, tsy ny avina amin'ny anaran'i Jesosy reny. Satria ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mahafintsina ny hevitry ny olona ary mahafoana fisaina amin'ny firenena samihafa. Noho izany na iza nareo na firenena avy aiza na firenena avy aiza tonoko foana sy rava daholo. Dia ny tenin'Andriamanitra manomboka marina androany hoe na iza miara-mioko dia tsy avy amiko izany ozy izy, ary na iza miara-mioko dia ataony miandany aminay, fa zay rehetra tsy miandany aminay dia miamboanay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Lasa daholo nareo araka ny tenin'Andriamanitra ho tadiavinay zay miady aminay fa tsy ho hitanay, aoron'ny entana dia miala fiainanay nareo. Reo karazana namana sandoka rehetrarehetra, reo karazana fausse occupation rehetrarehetra, reo karazana faux projet, fausse promesse rehetra na niarahanareo taminay androany, foana daholo zany. Nentinareo nandano fotoananay, nentinareo nandetika amin'ny fiainanay. Miala daholo reny, miongotra hatramin'ny fakany reny, miongotra any anatin'ny fisainanay sy ny fieritreretanay. Zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra miongotra daholo dia tsy mamatotra anay intsony ary tsy mangeja, tsy mandalo fotoananay intsony manomboka androany. Fa mangataka Jesosy aoka ny fanamasinao anomboka n'olo-tsainanay androany, aoka ny fanamasinao mba tena hoe amoanay androany, ampahiratra masom-panahinay, ahafantaranay hoe inona ny tena sitraponao, inona ny tena tianao ataonay. Ndraindraiky izay Jesosy tarihy ny ara-nofinay fotsiny dia hoe zay tianao an'izao, zay te hanambady, zay te hananjanaka, zay te hanazo viza, te hazo zao, fa tsisy projet mombanao mihitsy ny ao anatin'ilay izy. Dia mora mifahavalo mamitaka anay satria anao tsy miditra ao anatin'ny zavatra ohatran'izany. Ny zavatra mamaiky anao dia ny ampandroso ny fanjakanao. Karaha zavatra hoentina nomezana voninahitra ny anaranao, ampandrosoana fanjakanao reny dia tsy problème anao ny manome an'ireny Jesosy. Fa mamindrafo aminay ianao ny tsy fantakaranay dia lasa netaeta ny ara-nofinay mibetsaka. Dia vao fitaky ny fahavalo izay indraindray. Androany Jesosy mamindrafo aminay ianao. Afao indray ny tsirairay avy ninina nentin'ny fahavalo namatotra anay. Ny amin'ireo karazana fifanarahana rehetra, ny amin'ireo karazana fifanekena izay natao, ny amin'ny resaka procuration indirecta na directa ao anatin'ireny monde spirituel reny, ny fonanay tao anatrihanao Jesosy. Mivokatra ireny finamanana reny ao anatin'ireny pacte d'amitié. Lasa misy procuration be da be atao. Indray izay mandeha amin'ny fahatsorana satria tsy mahafantatra fa ny olona manodidina anay Jesosy efa mikendry ny avoazana anay. Androany tompo mamindrafo aminay na firy voafandrika n'ireny karazana namana sakaiza manody reny, fonanay tao anatrihanao zany androany. Mamindrafo ianao ny amin'ireo karazana fanahy amana rehetrarehetra zay mpamandrika ny tsirairay avy any anatin'ny toeram-piasana any, tahaka izay ny saika anaovany amana Mordekay. Dia androany Jesosy amin'ny anaranao dia tonoko misy fitsombadiany tantara androany, fa zay rehetra namandrika anay tahaka ny amana, aoka porofona fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra tsy miovy ianao. Fa Iamana nikendry hamono amin'ny Mordekay, fa izy maty alohan'ny Mordekay. Heroda nikendry hamono amin'ny Petera, fa izy maty alohan'ny Petera. Aoko fantatra fa marina ny teninao hoe raha manantona hinana ny nofinay ny fahavalonay zay rafilanay dia izy ihany no lavo. Aoka Jehovah ho marina ny teninao hoe ny fahavalonay dia ataonao mihinana ny nofin'ny tenany sy misotro ny rany. Aoka ho marina izany androany fa ianao no Andriamanitra ay, ianao mpamonjy anay, ianao Satana tsy manana lalana aminay tsirairay avy reto izany intsony araka ny tenin'Andriamanitra zay manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao reny, tsy misy fanameloana intsony ho an'izay rehetra
Kristy Jesosy zay rehetra fonanay zay rehetra lavinay de tononoko tsy manakely tsy manam-pahefana aminay zantsony noho izany miala ianao esory ny tananao aminay tsirairavy esory ny tananao aminay tsirairavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manodidy amin'ny mampanompony Jehovah miala amin'ireto olona reto ny tananao miala amin'ireto olona reto ny tananao miala amin'ny fiainam-panahinay miala amin'ny fidiram-bolanay miala amin'ny fahasalamanay miala amin'ny fiainam-pitiavana miala amin'ny asa fivelomana miala amin'ny fianaran'ny ankizy ny amin'ny tetikasa rehetra miala ianao satana amin'ny anaran'i Jesosy miala ireo karazana vesatra rehetra ireo herin'ny fahafatesana rehetra ny herin'ny ody sy ny asan'ny fampisaviana androany foana daholo tsy ambina tsy anakely tsy anam-pahefana tsy ananjara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manao divorce aminao zay amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanahy ratsy rehetra zay mandoto anay any anatin'ny nofy manararoatra vokatry ny toe-po ty de tena mariako ry havana ary mila tandremana io tezitra sy kizikizitina aloha mandeha matory io tena fady io fa raha olona tratran'ny fanahy manambady ianao de dinio tsara fa isaky ny tezitra ianao matetika io mahazo vahana ny fahatezerana ny fotsika maloto de manokatra varavarana be da be fahavaliny fiainatsika ka ndrendrenao mieritreritra hoe za tratran'izany efa miezaka efa manamaso tena efa nefa mbola tratra foana fa raha voatezitra ianao mandeha matory de tonga de tsapanao manomboka misy atmosfera fafa misy midoboka ny tafitrano tonga izy zay fa raha voatsy ianao mandray herin'Andriamanitra manohitra an'io de tratrandray ianao fantatro tsara zany zavatra teneniko anareo zany efa nyteneniko teto fa za de anisan'ny olona victime mandreny taloha fa mila mifahatra tsara tsika mila mandray ny fiadin'Andriamanitra rehetra tsika afatsika mandrisy de androany amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka ireo fanahy ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanampanararoatra ranofo rehetra ny olona zay manaraka an'izao fandaharan'izao fa favaly efa resinareo fefa naresy anareo hatramin'izay zay hatramin'ny hery zay de mino fa mbola Andriamanitra afaka mampandrisy an'ireto olona reto koa amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy na iza manaraka ny fandaharana ka tratran'ireny ireo karazana fandotoana any anatin'ny nofo rehetra hoentina mbloke ny fiainanay hoentina mamatotra anay entina mangalatra ny destiny anay satria tsarovy ry havana fa itsika manofo manao firaisana ranofo amin'olona itsika tafiditra ao anatina masturbation fa fotoana reny karazana tsy ranoko mivoaka reny entiny fanaratsy reny any amin'ny banque ny monde de ténèbres reny ny angalarany chance sy ny destiny antsika rehefa aveo mila potehany mila ravana ireo karazana volna rehetra ireo karazana souillure de l'esprit et de l'âme tany anatin'ny nofy ao anatin'ny reny karazana fitondratena maloto reny amin'ny anaranao Jesosy récupérena daholo na firy zavatra momba ny tsirairay avy ka very tao anatin'ny reny tao anatin'ny androny tsy fahalalana tao anatin'ny falitony de androany amin'ny anaran'i Jesosy rasoeteny amin'ny rano daholo reny ireo karazana anjara fiainana sy fifaliana fiadana nangalarany fahavalo teo aminay androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy averina amin'ny lolony daholo reny mandidy amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny lolony reny rehefa afaka zay afaka mifatotra rehetra de mandidy amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra momba anay koa avoay daholo amin'ny anaran'i Jesosy ireo rakitra any amin'ny maizina ny arenana feno namangingina ny anjara fitena sy fahasoavana rehetra tokony raisinay mandidy amin'ny anaran'i Jesosy zay ny rivotra efatry ny lanitra hipoaka ny reny alongotra ny reny any amin'ny tanany zay milaza azo mahery satria Jehovah Andriamanitra mahery Jehovah mpiady mahery no Andriamanitra anay mahery mpanavitra anay avotana amin'ny rano Jesosy ny zavatra rehetra momba anay nangalarinareo na hodikodinareo blokenareo na takarinareo amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy mifampiraraha aminareo zany tsony na iza na mialalana na fomba hoana de lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany de androany amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny lohany ny fiainanay rehetra niza milaza fananana trosa taminay
mety olona nety ny karakaranay, mety nanampinampy anay, mety nanome vola nanome sakafo, mety vary ray vilia, mety anisan'ny nanampy anay ny tsabo anay tao anatin'ny aretina mafy, tao anatin'ny fahoriana mafy. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy, lavinay amin'ny anaran'i Jesosy, raha reny ny fomba nentina ny fidianana ny anjara voatendrinay, raha reny ny fomba nentina nanaovana échange, transaction inconsciente taminay, nandeha tamin'ny fotsotro zay dia nandray dia faly ery. Nefa niny ny tany sainany amin'ny tontolon'ny alina hoe satria izy nomeko an'izao zao dia reny ny vidianako ny momba azy. Lavinay amin'ny anaran'i Jesosy zany, lavinay amin'ny anaran'i Jesosy ireo varotra maloto rehetra zay nentina namarotana fiainanay. Fa androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy, miverina amin'ny laoniny, miverina amin'ny laoniny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanalahidy fiainanay, ny falahidy rehetra momba fiainanay, androany tononoko miverina aminay amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy ny famerenana ny reny amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao ireo rariny rehetra tokony anay amin'ny anaran'i Jesosy hiverina aminay reny dia mangataka Jesosy. Aoka tena enao ny rétablirany connexion anay ny amin'ireo olona rehetra zay tokony fanerasera aminay indray. Enao Andriamanitra ny mitarika anay amin'ny herisostrao fanamasina, afantaranay zay tokony ataonay manomboka androany, afantaranay ny amin'izay rehetra fanapakevitra tokony raisinay, ny amin'izay lalana tokony alehanay. Mila ny fitarihanao zay fanamasina androany, mila ny herisostrao ndray zay ampandresy anay, anafaka anay, ahafahanay miala mifandriky ny fahavalo rehetra. Fa ianao Jehovah anao Andriamanitra, ary ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay dia androany. Aoka ianao ny anapakafeno any anatin'ny fonay tsirairay avy. Aoka ianao ny anjaka Jesosy amenay fiadanana, amenay fitsahara. Aoka ianao fanamasana ny an'olon-tsainanay, andresy lahatra anay amin'ny asa tsara rehetra, anohana anay tsy angozogozo, ame anay ny heritsaina sy ny tanjam-panahinao, ame fahazotony ianao, atonga anay tsy emotra, atonga anay tsy kivikivy, atonga anay tsy angatsitsika, fa mpahery zay Jesosy satria ianao no mamehery anay fanay mitsambikina mihoatra manta amin'ny anaran'i Jesosy. Manenjika ny fahavalonay zay ary tsy mijany zay mandram-palanindritra andreny amin'ny anaran'i Jesosy. Lavinay ireo karazana situation rehetra zay foroporonina ireo fiainanay, hitondra filoza, fahafatesana, accident amin'ny anaran'i Jesosy. Potena sy ravana amin'ny ran'i Jesosy ireo karazana stratégie rehetra zay efa fampiasanareo hatramin'izay hitondra fahafatesana ho anay rehefa manodidina ny tsingeritaona naterana. Ty dia zavatra zaraiko aminareo tery hafana, fa farafakely ngambany intelo isaky ny fotoana manodidina an'ohatra izao, tena hoe miaina ao anatina, tena hoe loza ao anatina, tena hoe kely fotsiny sisa dia efa henoko zany hoe ohatry ny ahoana zany ho faty zany. Herinandro mialoha dia efa maheno an'izay feo miteny, ho hitanao aza mialatsiny amin'ilay fiteny fotsiny, ho hita tena zany, vononay tena amin'ny odaty io, tena vononay ohatry izany foana. Dia za mivavaka dia mamodika dia mandrava, dia veriko hoe vita amin'iny ilay izy. Fa rehefa tena tonga ny any hoe kay tsy tamin'iny ilay izy, tsy le daty fa le andro tena naterahanao mihitsy. Fa tena isaorako an'Andriamanitra, fa ianao rehefa olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, ianao rehefa olona manana fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, tsy avelan'i Jesosy zany ianao, tsy avelan'i Jesosy eo amin'ny sitrapony fahavalonao zany ianao, tsy mamotsitra anao zany mihitsy Andriamanitra, fa tena efa ambavahoana, tena efa kely ny haiko amin'izany. Fa tsona ray aman-dreny, i pasteur amin'ny telefona dia mivavaka za amin'ny tena efa tsy maheno, efa badena ny sofiko, malemy tsy tafatsangana tsony, vetivety zany ao anatina fotoana fohy za tonga dia ohatry izany tampoka eo netahako. Ary efa intelo ny ohatry izany, rehefa anaovany vavaka délivrance eo dia miarina, dia tena mihoakoaka mandoa, mialatsiny amin'ny fitantarako azy. Fa ny alika mihodihody be, miodikodina be sady mitomany valala, aza afaka ny alika tiako indrindra maty mitsitra ao an-tokotany.
fa za miteny anao fa Andriamanitra koa tsy azo vazivazina fa ny ampitson'iny ihany le olona fototry ny zavatra io tonga de marary malemy ary 3 volana marary mafy. Olona no solonao ary firenena solony ainao. Sarobidy eo masin'Andriamanitra sika. Tena tiany Jesosy sika. Zany mahatonga tena miteny anao hoe aza manaiky ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrikany fahavalo. Fa rehefa tena manamazy tentsika, rehefa tena manana fo tena tia sy manao ny sitrapon'Andriamanitra sika, de tena miady sika Andriamanitra ary tena mampandresy atsika izy. Ary Andriamanitra anie tsy mijery anao zay fahotanao lasa zany. Na inona nataonao tany amin'ny lasa tsy problème an'Andriamanitra zany. Rehefa amin'ny fotoana anankiray anao matsapa hoe tsy mety iny ka tsy amerina n'intsony ianao, ary ianao fomba rehetra mba tonga anao tsy amerina n'intsony. C'est une question de décision, une question de volonté. Le ao anatin'ny fonao ny tadiavin'Andriamanitra. Fa za miteny anao tsy manary zany Andriamanitra. Rehefa mandinika ny fiainako taty aoriana miresaka amin'olona ty hoe azoko mihitsy ny antony natonga ny fahavalo ho tezitra tamiko hatramin'izay ka nanao fomba rehetra foana saika hafaty ahy. Nisy fotoana zay de niresaka de hoe impily saika maty moa zany ianao fa hozy aho hoe de tsy haiko tsony. Niteraka ny zanako faharoa efa marary mafy efa mbava ahoana efa saika maty. Zay mianaka saika maty. Dernier moment tsy maintsy ny didira ihany. Efa mangana be le zaza za tena efa reraka be. Tamin'izay ka isaka anniversaire zay fotsiny efa 3 fois. Ny saika accidenté tsy haiko efa impiry. Fa azoko hoe efa fantatry ny devoly aty aoriana kay za nao an'izao asa zao anelingelina ny zareo de nataony ny fomba rehetra. Fa za miteny anao mahery ny mpanavitra anao Jehova tompo marina anarana tsy ho tanteraka aminao zany mihitsy ny sitrapon'ny fahavalonao rehefa mbola mialika eo ambany elatra tsy toy ianao. Noho zany amin'ny anaran'i Jesosy amanjidy ninareo karazana emprise diabolika rehetra zay mangeja ny fiainanao de miongotry zany androany miala daholo ireo karazana main maléfique zay mangeja anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Evangelista. Tapaka daholo ireo karazana hery rehetra zay mamatipatra anao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny fanahy ny fanafana, ny rivotry ny fanafana manomboka mitsoka amin'ny fiainanao, ny rivotry ny fananganana manomboka miasa eo amin'ny fiainanao, mitondra famelombelomana indray, mamehery anao indray manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Le hery afanao misandratra any amin'ny avo amin'ny anaran'i Jesosy. Le hery atonga anao tsy saina lasa na tsy arony talotsony fa nomboka hibanjina an'Andriamanitra ianao. Satria manomboka ho hitanao fa mirapiratany voninahitry'Andriamanitra eo fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrana anao. Tena tonga lehilahy mahery sy vehivavy mahery ianao manomboka androany. Tsy ahozongozo ny tsy finoana zany tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehova nao anao tahaka ny kodia misy ny fimaranitra vaovao ary de hoentiny manorotoro ny tendrombohitra ianao ho tahaka ny akofre. Andriamanitra ne ampijoro anao indray. Andriamanitra ne anorona anao indray. Andriamanitra ne anavao ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamanao na ny ara-panahy na ny ara-nofinao. Mba tonga anao mpandresy ho mihoatra no mpandresy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa amin'ny anaran'i Jesosy kosa manosona ireo fahavalo rehetra, ny asa anareo de asa maty rehetra ary tsy ambirina tsy anakely. Tsy anapahefana tsy ananjara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona ireo karazana rituel na renforcement de pouvoir, ireo karazana fombafomba rehetra ataonareo any ambadibadika any de tonoko fa foana sahady zany, tsy ambirina tsy anakely tsy anapahefana tsy ananjara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Afatra daholo ireo fanahy fahagola rehetra, mirodana daholo ireo karazana Jezebela sy Goliata sy Amana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Afatra daholo ireo fanahy tsikilikily sy mpanara-maso sy ny fiainanay rehetra. Fa Jehova ny fiarovana avana de matoky izay. Androany amin'ny anaran'i Jesosy tonga mirindrina daholo ny varavarana zay voan'ny rehefa namaloto reny ary didiko tsy miverina tsony reny mandrakizay asika tomboka sy andran'i Jesosy ny varavarana. Afatry koa fanapa-malifaty rehetra tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay, fianakavianay, namana-mantsakaizanay, zay rehetra mahakasika anay amin'ny anaran'i Jesosy na ny ara-panahy na ny ara-nofo, indrindra fa ny bienfaiteur anay rehetra sy momba azy
ny fanananay rehetra na ny tsanan-tanàna reo anjara fitana sy fahasoavana ny anjara rariny rehetra sy ny anjara lovanay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina anay, aoka volon'elanao anaromanao anay, dia marina ny teninao hoe tsisy loza anjoanay na retina nakaikinay anay fa hijery maso fotsiny izay Jehovah dia ho hitanay ny amalinao ny ratsy fanahy. Mba ho vonaitrinarana ny androsinay dia misaotra Jesosy ny amin'ny anjely masinao izay ranao mirécupérer an'izay rehetra mahakasika anay na fenimpenina hodikodiny sy tanany ambadika any. Misaotra ny amin'ny rivotra efatry ny lanitra ao izay mitsoka mitondra fiainana ho anay indray ary mamerina amin'loana izay rehetra momba anay eo am-pelantananay manomboka amin'izao sekondy izao. Ary dia tonoko fatateraka amin'ny tontolo hita masy izany mba ahafahany fonay tena hoe miravoravo eo anaty anao. Dia misandratra indray ianao Jehovah tompony maro, ary aoka ny fahazavanao sy ny voninahitra ao amirapiratra aminay, hitaratra ny kitany fiainanay, ny masoandrom-piainanay dia amirapiratra tahaka ny mazava izany mba ho vonaitrinarana. Dia mankasitraka tompony amin'ny fanafana, ny amin'ny fanasitranana rehetra, dia atsangano izay Jesosy arovo ny fanoloran-tenanay rehetra mba tonga anay tsisy ho raraka eny am-pandehanana mba ho vonaitrinarana. Dia misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny fotoana nafana izay fampitondram-bavaka satria ianao Jesosy mahita hoe na ny fotoana noho ny amin'ny asa aman-draharaha no fotoana ny amin'ny tsy fampitoromaso dia tena hoe presque impossible izao fandarana izao raha maha-olombelo. Kanefa isaorako anao Tompo fa tena hoe Andriamanitra ianao dia miasa ianao dia manao izay tianao ianao. Dia misaotra Jesosy satria ianao izay manao izay tianao dia ilay hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza ho anay tsirairay avy izany. Dia mankasitraka amin'ny asa mahagaga izay ataonao fiainany tsirairay avy. Misaotra ny amfandraisana ao an-tanana ny adinay tsirairay avy satria ianao ny ampandresy anay. Misaotra ny amfandaminanao ny kitoantaona, ny fanokafanao ny lalana, fanokafanao ny fon'ny olona, indrindra fanokafanao ny varavaran'ny lanitra ao izay rakitra fitahirizan-tsoa ho amin'ny fiainany tsirairay avy. Dia tena ho tsapany izany hoe miavaka izany izy Jesosy, afaka izy, dia miavaka izy satria rehefa ianao Jesosy manafaka dia afaka tokoa izay. Dia vonaitra ny eo anao Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy asiana tomboka sy andrany Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Amen, amen, amen. Mankasitraka Jesosy tsika afaka miara-ny ombim-bavaka teto androany. Tena isaorako amin'ny Tompo satria na dia ataoko hoe mieritreritra hoe anao direct ary androany alina tontolo zara raha natoly. Fa tena tsapako hoe rehefa Andriamanitra miasa dia tsisy masakana. Tena tsapako mihitsy hoe elingelen'ny fahavalo mba tsy havita an'ilay vavaka. Fa tena Jesosy aho miohery, Jesosy aho miohery dia toheriko lasa mikohaka aby za la hiteny raha mila okendro izy Jesosy aho miohery. Fa fantako fa tena tiany Tompontsika, fantako fa tena tiany Jesosy ianao, fantako fa tena te hikasika fiainanao manokana izy hiasa ao anatinao izy amin'izay vavaka rehetra izay nasandra ao tamin'ny fonao teo. Ka dia manonona fiadanany Tompo amintsika tsirairay avy dia manome fotoanantsika manaraka araka ny teneniko teo ho an'izay mbola tsy teo tamin'ny voalohany dia izao hoe nianatrintsika ny amin'ny hoe fa maninona mila vavaka fanafana dia jerintsika hoe inona avy ireo varavarana misokatra eo amin'ny fanofahavalo mangejatsika mamatotra atsika. Dia androantsika ny fantoka bebe kokoa tamin'ireo fahotantsika sy ny kitoto sy ny tandrevaka. Amin'ny manarantsika hijery ny amin'ireo karazana sopatra asa famisaviana, ny alliance rehetra, ireo karazana fototra izay ahafahan'ny fahavalo mamotika sy mangejatsika ihany koa. Izay ny vavaka izay ho ataontsika indray amin'ny fotoana manaraka. Saorana ny Tompo moa fa manomboka androany izay dia mba vakansa indray aloha ao anaty fialan-tsasatra antenaina mba ahafahana hoe manao asan'Andriamanitra bebe kokoa indray ao anatin'izay, ao anatin'izay fitsaran'izay.
dia manona fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany a, manentana mandrakariva zarao reha hitanao fa nahasoanao a, dia zarao a ho an'ny hafa koa mba ho famonjena fanahy ary mba fanohanana ny fandaharana fanitarana ny ambaindray ny fanjakan'Andriamanitra. Zay fa dia raha soa daholo a, dia tahiry Jesosy a, fiadanan'i Jesosy a ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.